Toriteny faharoa toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo. Ary rehefa tonga tany Troasy itory ny filazantsarany Kristy aho ka novohana varavarana ao amin'ny tompo. Novohana ino izy ty? Varavarana ao amin'ny tompo. Efa novohana ny varavarana. Idirany Jesosy anatin'ilay sambo kely toy ny rivotra tsahatra ny onjan-dranomasina. Itsika koa zany efa nisy varavarana novohana ao. Zay no mampitonga ny baiko hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso midira amin'izay amin'ny ady fefanao ny fandraisana fa misy varavarana ao. Fa itsika ozy izy andininy 13 fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Amin'ny sasany dia hanitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia hanitra amin'ny fiainana ho any amin'ny fiainana. Koa izy moa no antonona ho amin'izany zavatra zany. Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra zao ombolo izahay, fa toy ny amin'ny fahadiovam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra io itenenany ao amin'ny Kristy. Hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay isika amin'izay hovonjena sy inona sy izay hovery. Donc itsika izany ao anatin'ny rivotra ny tafofofo rano manonja be io dia itsika no lazain'Andriamanitra hoe enareo ne no hanitry Kristy amin'izay olona hovery sy izay olona hovonjena ka asehoy amin'izany toetranareo zany, amin'izany hanitra ao anatinareo zany ny toetra tokony ho anananareo. Toriteny faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Toriteny faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ny amin'ny voninahitra momba ny rarana ny andrenan'ny apôstôly sy ny foarany zany no ny voninahitry ny lalàna. Moa midera teny indray fa zahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo. Ianareo ny epistilinay voasoratra atao am-ponay sady fantatray sy vakin'ny olona rehetra. Eny aseho amin'ny epistiliny Kristy izay entinay ianareo. Tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'ny vato fisaka ny nofo dia ny fo. Ianareo no epistilinay voasoratra atao am-ponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Rehefa ho avy ny andro sy fotoana andehanana ary voakan'Andriamanitra rehetrarehetra, isika reto no epistily. Ny pasteur efa-tsy pasteur tso moa zany fa iny président Mailhol. Itsika ny epistily président Mailhol zay vakin'ny olona izy rehetrarehetra eny. Dia mba maiza tsara mampiseho le maha-epistilinao na ny fomba fitafy, na ny fomba fiteny, na ny fomba fisainana, na ny fomba fihinana, na ny fomba fitondran-teny. Aseho tsara zay hoe epistiliny iny, epistiliny Kristy iny mandehandeha iny e. Iny ny epistiliny pasteur président Mailhol le. Nefa ny akanjo anaovanao ny atsasaky ny kokombra miseho daholo eny an-dalana eny. Dia mandeha taxi be anao dia mipetraka dia misy mitsangana amin'ilay couloiran'ny taxi be iny. Dia ilay olona mitsangana eo sady mitazana seza dia mijery ilay kokombra eo foana ny maso. Hoe tena epistiliny président Mailhol marina ity. Ary mamokatra kokombra amin'zareo ao a. Zesika goanao maty io sa zesika inona? Zany ny epistily vakin'ny olona any ve? Fomba fitafy. Na ny miakatra anaty taxi be ary sahirana fa tery loatra ilay zipo sady fohy. Tsy mba ny olona miakatra normal izy somary mitongila nohatra zao zay vao tafakatra. Dia misy mijery foana reny epistilin'izy andray ary ty anankiray ty. Satria ianareo ny epistily vakin'ny inona izy? Vakin'ny olona eny. Petapetaka daholo ny kavina sy ny lokomena sy ny poudre sy ny rehetrarehetra satria efa lasa any izy e. Fa zay sisa ny epistily vakina ty. Dia aiza ny epistilinareo dia hoe io. Dia ahoana zany? Mahay ray zany voakan'Andriamanitra. Otahiny tompo anetsika tsararay avy e. Dia reny afatra nomena antsika reny mba tahirizo re, mba tazony fa isika no epistily vakina. Fa io ranomasina io, io rivotra mitsoka io, raha tsy tafiditra anaty sambo itsika hitondra n'io sambo io, tsy mijano n'io rivotra io, tsy mitsahatra io rano manonja io. Fa zao ry kely finoana matokia an'Andriamanitra.
dia matoky azy fanao zava-makaka ho antsika ny tompo ho azy eny ny tera sy ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Ekary tsangantsika ivavaka isotra an'Andriamanitra fa ivavaka tsika ary isotra an'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra raha eo misotra anao zay ny amin'ny hafatra izay nomenao nay tokoa androany satria dia nasehonao teo amin'ity sambo kely ny gasikara ity fa misy rivotra dia mitsoka tokoa ary manonja dia manonja ny ranomasina. Eto zay voaka malagasy miezaka amin'ny herin'ny tenanay sy ny fahendrenay sy ny fahalalanay mba tsy harendrika ty sambony gasikara ity eo natren'ny rivotra mifofofo sy ny ranomasina zay manonja dia manonja. Nefa tompo ho sasapona ihany izay, zavapona ihany izany raha tsy andeny ambony rano ianao ka hiditra ato anaty sambony ty gasikara ity mba hampitsahatra izany rivotra izany sy izany fanonja ny ranomasina izany. Misaotra raha eo satria fantatray ny hafatra androany fa efa nampahafantarinao meloa tokoa izahay. Feo natren'io rivotra mitsoka sy ranomasina manonja io dia ho avy ianao Kristy eo hiditra eto amin'ity sambony gasikara ity ka na dia kely finoana ary izahay na dia efa ilentika ary izahay na dia efa very hevitra ary izahay dia hiteny ianao ka mpitony izao rivotra sy izao rano manonja izao dia ho gaga izao tontolo izao ho gaga izahay fa ianao ny tompony fahefana izay afaka mampitsahatra ny rivotra mampitony ny otran-dranomasina rehetra. Koa dia matoko izay Jehovah-Andriamanitra raha eo fa kely sisa fa efa tazana eny ambony rano tokoa Kristy hiditra anatin'ny sambony gasikara ampitiny izao rivotra sy rano manonja izao ka dia hiadana sy finaritra ny voakan'Andriamanitra ary idera sy ankalaza anao sy hanome voninahitra ny anaranao. Eny Andriamanitra raha eo hitanao koa ny sambo kelinay eo amin'ny tokantranonay misy rivotra manonja be koa ato tokantranonay ato dia korotana ambony ambany ato tsy hifankahitana miezaka mba mandamina ihany izahay mivady ato kanefa dia ezak'olombelona ihany izany. Mety eza tompo mba hiditra amin'ny sambo kely ny tokantranonay koa ianao ka mba hampitsahatra ty rivotra mifofofo ato amin'ny tokantranonay ity sy ty rano manonja ity ka efa iletika izay dia mba natsotra ny tananay manao tompo vonjeo izahay dia mba raisinao ny tananay ka hiteny anao hoe ry kely finoana nahoana ny mianahany ianareo. Eny tompo matetika izay dia mitady zavatra lavitra tokoa ny andaminana ny fiainana tokantranonay ny fivelomanay ny fitadiavanay ny asa mandraranay eo natreny tsy fisina sy ny olana sy ny ady rehetra ianao nefa tsy lavitra matetika adininay ny miantso anao tompo fa ankehitriny kosa vonjeo izay fa atsotranay ny tananay atsotra ho ary ny tanantsika kavanana ny raisan'ny tompo ny tanantsika tsika rehetra ato tokantrano atoko izay mihainy vavaka izao tompo efa miletika tokoa izahay kely finoana izahay mianahana izahay fa indro ny tananay tompo atsotranay Jesosy malalo vonjeo izahay ny anaran'i Jesosy nangatahana izany. Halleluja, amen. Samo ten'Andriamanitra ny tsika tsiraray avy amin'izany hafatra izany ka dia ho tonga tokoa Kristy ato tokantranontsika ato amin'ity sambo kely ny fiainantsika ity anavaka sy hamonjy antsika ho azy eny ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Amen.